taranja basketball eo anivon'ny mpiasa-panjakana mivondrona ao anatin'ny AJF kosa indray dia efa mamaraparana ny fifanitsanana izy ireo ary saika efa fatapatatra avokoa ireo tafita amin'ny dingan'ny famaranana eo amin'izay taranja basketball izay. Herinandro ray sisa dia hifarana tanteraka ny fifanitsanana ho an'ny taranja basketball eo anivon'ny mpiasa-panjakana mivondrona ao anatin'ny AJF. Saika efa fatapatatra avokoa ireo ministera sy an'ny-panjakana tafita amin'ny dingan'ny famaranana amin'ity taranja ity. Tsy dia nisy fivana firy tamin'ny taona lasa fa saika tafita avokoa ireo ministera efa kalaza eo amin'ity taranja basketball ity. Sokajy 3 no mifaninana ho an'ny taranja basket dia ny sokajy jeune ny vehivavy ary ny vétéran. Isan'ny lalao tena nanamarika ity faran'ny herinandro ity ny fihaonana teo amin'ny Mizipress sy ny Mentep ho an'ny sokajy jeune io. Hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany dia niady ny lalao. Ny fandombiasana nitarika ny isa teny amin'ny solaitra be. Sandrina. Fica zany. Lasa buza. Tany amin'ny apaefam-potoana fahaefatra farany nefa dia hita honana tompo teo amin'ny tanjaka ny Mentep. Ho fanenjehana ny fotoana ity dia misy ny lalao andavanandro sy ny toy alakamisy hoy ny mpikarakara. Taranja basketball no fatelo amin'ny folo androany amin'ny fifantsahana Lalamanga. Mariana efa madiva vita eo amin'ny 3 sabotsy sisa no amtanantsika zay dia hiditra phase finale. Phase finale moa zany dia quart finale ho an'ny sokajy jeune, demi-finale ho an'ny sokajy dame sy vétéran. Efa fatapatatra ve ireo ekipa tafita amin'izay dingan'ny famaranana izay? Efa fatapatatra fa miandry ny vokatra faraparantsika. Eo amin'ny sokajy vehivavy moa zany efa fantatra ny ekipa eo efa misy hoe efa hita hoe tafakatra zany toy ny hoe MPAE. Zay zany efa fantatra qualifié. Any amin'ny jeune moa zany dia mbola miadiady laharana les joueurs. Any amin'ny vétéran koa dia mitovitovy amin'izay ihany. Aiza hoaiza kosa ny amin'ny fananana nasionaly ho an'ny atao anatin'ny basket? Amin'ny tontolo basket aloha zany dia mahavelom-bolo satria dia efa maromaro no soratra anarana ho an'ny championnat national na ny eto avy eto Analamanga na ny avy any faritra. Fa ekipa firy moa zany no raisina amin'ilay isaky ny sokajy raha any amin'ny fananana nasionaly? Any amin'ny fifanana nasionaly zany io tsisy fetra fa rehefa navita ny championnat régional dia afaka manao any amin'ny championnat national. Toy izao ary ireo voka-dalao rehetra tamin'ity faran'ny herinandro ity. Eo mosokajy vehivavy ny MDN nandresy ny NFA tamin'ny isa 225, ny Justice nandresy ny MPPSPF tamin'ny isa 320, ny MEF nandresy ny MID tamin'ny isa 427. Sokajy vétéran indray ny primature nandresy ny Sénat tamin'ny isa 70, ny Mentep nandresy ny Mizipress tamin'ny 20, Jirama nandresy ny MMEAS tamin'ny isa 20, ary ny université nandresy ny MID tamin'ny isa 20. Ho an'ny sokajy jeune kosa indray dia ny SGMF niondrika nanoloana ny NFP tamin'ny isa 417, ny Mentep nandresy ny Mizipress tamin'ny isa 420, ary ny Jirama nandresy ny ENAM tamin'ny isa 70, ary ny Douane dia nandresy tsy niady ny Santé tamin'ny isa 20, ary ny NFA koa dia nandresy tsy niady ny MMRS tamin'ny isa 20.